Fa nitondra ny heviny mikasika ny fivoarany toetra ra-pirenena ankehitriny sy ireo kandida 10 latsaka kely moa ny minisitra misana ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Nambarany ihany koa fa ilaina ny isiany fampihavana-pirenena eo anivon'ny miaramila na ny réconciliation nationale militaire. Ny andinindin'izay ary. Tsy mora ho an'ny firenena malagasy ny nahatongavana tamin'izao vaninandro ny farana ny fametrahana taratasy filatsahako hovidina teny amin'ny CES izao, raha ny voalazan'ny ministra misana ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana Manantsoa Victor. Ity farany dia misaotra ireo olom-pirenena malagasy mahatsapa fa afaka mandray anjara amin'ny fampivoarana ny firenena. Ny candidat zava-dehibe zay mbola sy misy ran'izany amin'ny arak'atrizay ny tety Madagasikara. Ny voalohany dia hoe misaotra alohany an'ireo olom-pirenena malagasy nasapategna fa afaka tsara andray anjara amin'ny fampivoarana ny firenena ka dia tena nirosaka ho candidat amin'ny filoham-pirenena. Midika zany fa ireo olona ireo dia manana ny projet de société, manana ny fahavononana amin'ny izany, ary manana ihany koa ny olona rehetra zay afaka hanao hanampy azy amin'izany adidy lehibe izay, indrindra fa hoe amin'izay hoe campagne électorale izay, fa ndre ihany koa fa hoe resaka hoe fampiarana an'izay rehefa tonga eo izy. Misaotra an'zareo no nametraka ny candidature zareo fa zava-dehibe zay zavatra zay amin'ny fivoahana ny crise. Amin'izao fotoana zao zany dia anjaran'ny commission électorale spéciale no mizery an'ireo antota taratasy nalefa an'ireo candidat rehetra reo ka hamoaka ny listra marina ahafahan'zareo zany manomana an'izay campagne électorale izay. Nambaran'ny ministra Manantsoa Victor ihany koa fa tombajotra na processus ny firosoana amin'ny fifidianana ka irina ho tafita ny fanatanterahana izany fifidianana izany. Mila mandray andraikitra manoloana izany ireo vondrona rehetra raha ny voalazany, ary tena ilaina ny filaminan'ny tany sy ny fanjakana izay miankina ihany koa amin'ny fampihavanana sy ny firaisankina eo amin'ny miaramila. Ilaina zany ny atao hoe réconciliation nationale militaire alohan'ny réconciliation nationale rehetra zay atao. Dia io réconciliation nationale militaire io dia mba hahafahan'ny miaramila voalohany mandamina ny ao aminazy ao, satria raha sanatria ka marina ny tenenina hoe misy miaramila momba an'izao candidat zao. Misy arak'izany ny antso ataon'ny ministra misahana ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana mba hisiny izany réconciliation nationale militaire izany. Manana tombony kely isika raha ny nambarany dia generaly misotro ronono ary anisan'ny ombomanga teo amin'ny sehatra izay niasany ny filohan'ny FFM ny général Sylvain Rabotoarson, izay afaka mahafantatra tsara izany fampihavana-pirenena eo amin'ny miaramila izany. Mialohan'ny fetin'ny faleovan-teny izay fetin'ny 10 Alinday ihany koa no tokony hisy izany réconciliation nationale militaire izany ho iatran'ny ministra Victor Manantsoa.